mianatra eo tongotrao. Falomerabantsika tsirairay tratra ity fotoana manokana ianarantsika ny lesona ho an'ny lehibe ity mideran'Andriamanitra ary misaotra azy mandrakariva isika satria ratsy izy dia efa tsy eto akory ary isika ka dia ararontsika ny fotoana rehetra mba ahafahantsika mandray ny fahasoavany. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny ten'Andriamanitra ny eo dia hivavaka isika. Eanay tsara indrindra mbola misaotra anao izahay ny amin'izany fitiavanao izany, misaotra ray ary makasitraka feno izay satria Andriamanitra tsy mba miala anay na manosy-botana ianao fa nanomeny tsara indrindra hatrany dia aoka ho tsapanay lalandava hatrany izany fitiavanao izany ka tsaparanay fa tsapahanay hatrany fa zanako voafidinao izay koa mitenena ray fa voninkenanao izay aminaran'i Jesosy, amen. Teny lesona antsika androany dia manao hoe efa voakodia ny ala ny vato. Samy tantara ny nitsanganan'i Kristy tamin'ny maty ny filazantsara anankiefatra. Araka ny fomba fijeriny avy nanoratan'ireo mpanoratra ny filazantsara n'izany tantara izany kanefa dia foto-kevi-dehibe anankiray ihany no voizin'izy ireo izay ilay hita ihany koa ao amin'ny Korinthiana 1:5 izy io. Hita miverimberina ireo teboka efatra anankireto izany dia hoe maty nalevina, nitsangana tamin'ny maty dia avy eo niseho. Nisy toko eo amin'ny toko 5:10 ao amin'ny Marka no milaza ny hahafatesan'i Jesosy ny nandevenana anazy dia ao amin'ny toko 9 kosa no misy nitsanganana sy ny sehony saingy misy mampiavaka azy kely milaza fihaonana avy any Galilea ohatra ny Marka toko 9:17 ilay manao hoe anos izy no ahitanareo azy eo amin'ilay afatra izany. Mahagaga ny olona sasany ny finoan'ny kristianina tompo izay anankiray izay nitsangana tamin'ny maty kanefa lehibe sady mitombana tsara ny porofon'ny fitsanganany tamin'ny maty. Voalohany indrindra ny finoan'Andriamanitra ho mpahary dia ampy ahatonga ny fitsanganana amin'ny maty sy ny fahagagana ho azo inoana. Azo antoka fa manan-kery hanangana an'i Jesosy amin'ny maty ilay nahary an'izao tontolo izao ary raha tiany izany dia tsy maintsy tanteraka tokoa. Ny fisian'Andriamanitra dia tsy midika fa tsy maintsy ho natsangana tamin'ny maty Jesosy fa midika kosa izany fa mitombona sy azo inoana. Manaraka izany foana tanteraka ny fasana manaiky an'izany na dia ireo mpandinika ny tantara izay tsy nino ny fisian'Andriamanitra azy. Raha tsy foana ny fasana dia mbola nahitana faty na dia nirodana dia ny tany am-boalohany ilay foto-kevitra ny fitsanganana amin'ny maty. Ankoatran'izany tsy mitombona velively ilay fanazavana fa nangalary ny mpianatra amin'ny vatan'i Jesosy. Azo antoka fa ho nisakana an'ireo mpiambina tsy hiditra mihitsy izy ireo ary natafiditra koa aza fa nalainy ka nalainy ny faty nahoana moa izany tsy nisamborina mihitsy izy ireo noho izany fangalarana izany. Tsotra mivaliny fantatry ireo mpitondra fivavahana fa tsy nanao an'izany mihitsy ny mpianatra. Ary izao ihany koa olona marobe no nijoro ho vavolombela fa nahita an'i Kristy nitsangana tamin'ny maty. Maro koa anisan'izany ny mpianatra no tsy nino tamin'ny voalohany ary Paoly izay fahavalo maherina ny endrika ny kristianina dia tsy vitany nahita ny tompo efa nitsangana tamin'ny maty fa nanova azy tanteraka ny fanandramana izay niarahany tamin'i Jesosy, nanovany teny amin'ny manontolo farany. Ary na dia misy antony hafa maro ankoatran'ireto telo lazainy reto azy ahoana no azo anazavana ny fisian'ny fiangonana kristiana na ohatran'ireo izay nilaza fa nahita ny tompo izay nitsangana tamin'ny maty, nahoana ireny olona ireny no vonona ny afoy ny ainy ho an'izany fahitana raha ohatra ka lainga izany. Porofo mahery vaika ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty ny fifandrindrany fitsoana vavolombelona nataon'izy ireo dia izay nataony avy hatrany tamin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty izany sy nataony ihany koa taorianan'izany. Izany dia manam-porofo mandrakariva fa nitsangana tamin'ny maty tokoa Kristy ary izany mahatonga antsika ihany koa ho ivon'ny finoantsika dia ny fandresen'ny fasana satria izy nilaza fa tsy maintsy handeha tahaka ny nandehanany koa isika izay mino azy.
Azany no reharehantsika sy fototra iorenan'ny finoantsika fa navita ny fahamonjenantsika olombelona tokoa Kristy. Fa avakisika Andriamanitra tsara indrindra misaotra anao zay amin'izany famonjenao zany. Aoka tompo izay tsy salasala na dia voizina ankehitriny zany tsy finoana ny ten'Andriamanitra, ny tsy finoananao aoka kosa izay ho mafy orina ka ho eo ambony vato lampy tokoa ny orenan'ny finoana aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.